Ho an'ireo mpianatra eo anivon'ny sekoly ISSUP kosa niompana tamin'ny zava-misy iainana andavanandro avokoa ireo fanohanana ireo vokam-pikarohana nataon'ireo mpianatra eo anivon'ny sekoly ISSUP isy Behoririka io maraina io izay marihana moa fa efa nanomboka ny alarobia lasa teo izany fanohanana vokam-pikarohana izany. Niakony ary. Teo amin'ny enimpolo teo ireo mpianatra lalàna sy fitantanana nanolotra ary nanohana ny asa fikarohana izay nataony nanomboka ny alarobia teo tetsy amin'ny sekoly Institut supérieur privé professionnel etsy Behoririka izay azahoan'izy ireo ny licence professionnelle. Saika niompana tamin'ny fifandraisana amin'ny any ivelany sy ny zava-misy iainana andavanandro ny ankamaroan'ireo fanohanana nataon'ireo mpianatra. Nanomboka omaly ny fanohanana ny vokam-pikarohana teto amin'ny fitoerana Institut supérieur privé professionnel ISSUP Behoririka ary mbola nitoy an'io maraina. Ireo mpianatra lalàna maka ny diplôme licence professionnelle en droit no nanohana ny asa pikarohany io maraina io. Narahantsika teo ny thème anankiray prescription acquisitive. Manaraka ohatra eto tanako eto thème na mpianatra aka licence professionnelle les relations politiques et économiques de Madagascar avec l'Union européenne et l'Union africaine. Misy anankiray koa eto ho an'ny mpianatra droit aka ny licence professionnelle les enjeux de la souveraineté de l'État face à la mondialisation. Ary eo amin'ny sehatry ny ministèren'ny asa sy ny lalàna sosialy dia misy marodrefy andrefesana azy dia ny catégorie 5 afahana miatrika asa panjakana avy hatrany. Misy ireo mpianatra hiatrika fampianarana andavanandro na formation initiale. Ireo formation continue kosa dia misy ny fianarana asabotsy zany hoe karazana formation à distance izy io fa rehefa sabotsy dia misy fampianarana feno arak'ireo tolotra omena azy. Ny mpianatra na vita fianarana roa taona ihany koa dia mbola manao fanohanana ny vokam-pikarohana eto amin'ny sekoly ISSUP Institut supérieur privé professionnel eto Behoririka ary nahafapo anay tompon'andraikitra sy mpikarakara ary tsapa fa tsy nandrara kilombiandoha ireo mpianatra. Mariana fa mbola hitohy amin'ny herinandro manaraka ireo fanoloran'ny mpianatra ny vokam-pikarohana nataon'izy ireo. No amafisy ny taletsekoly koa fa isokatra ny volana jona izao ny fidirana amin'ny kilasy fahatelo andiany faharoa eo amin'ny sehatry ny fitantanana management commerce international ary comptabilité finance. Tanan'izay fanadidina iray izay ihany koa mamarana ny vaovao antsika tompoko lahy tompoko vavy isany tsy ahivona vetivety aminao moa ny vaovao isan'ny songaty atao anatin'izao alina izao nodimandry tany Paris sy omaly ny pastora Andriamanjato Richard nampahafantarina an'ireo candidat ao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ity androany ity kosa ny endriky ny bileta tokana ofisialy ao anatin'ny erikerika no hiatrehana ny fankalazana ny fetin'ny Pentecoste amin'ity taona ity. Tompolahy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka ny vaovao atra amin'ny farany mametraka ny velomy mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ary manasanao anaraka ny tsoe fandarany eto amin'ny fitalavitry matv ihany koa dia ny anjera tantara El Diablo moa no atolotra anao izao ariva izao mandrapitafa ary tompolahy tompoko vavy.